président vavolombelona tantara ny tenako enina taona na tim mana président za nanongana anao fa androany za manohana anao ary mbola anaovako antso ho atsika le diso lalana tary aty ny tena izy araky nambara solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera teo dia hoe aty hozy izy ny tena izy azy amin'izy moa zany fa any amin'ny team na tiako i Madagasikara tena marina tokoa zany fa ny miaraka amin'ny Marc Ravalomanana dia hafa ihany raha hitantsika ny tantara izay nizoran'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana dia efa lasa lavitra angamba i Madagasikara nosy malalantsika ty fa na ny toe-karena aza dia niakatra ny rehetrarehetra na ny resaka sosialy zany na resaka politika rehetrarehetra dia milamina avokoa ary nandroso kokoa ary ataontsika hoe par rapport amin'izao fotoana izao ty amin'izao fotoana izao manko nanao fankalazana ny fitsingerenan'ny taona na faharoa amby roapolo taona ny jorony tiako i Madagasikara na team izay nanomboka tamin'ny 2022 na 2002 jusqu'am'izao 2024 na 2024 izay samy maneho hevitra amin'anatin'ny vidéo haraitsika ety manko ireo solombavam-bahoaka lany tao anatiny antoko tiako Madagasikara raha tena marina manko tao anatin'ny fivondronana zany hoe fivondronana Fransakina any Madagasikara fa io manko misy ataontsika hoe avy amin'ny na dia avy amin'ny vondrona aza dia avy amin'ny antoko politika ihany no manome candidat dia avy amin'ny tiako Madagasikara na team ry zareo reo zany no vaovao amin'izao fotoana izao ty izay fankalazana izay natao ry zareo izay miaraka amin'ny Marc Ravalomanana izay mpanorona ity antoko politika ity itsy andaniny kosa nefa raha araky ny faneho-kevitra nataon'ny Fidèle Razarapiera député teo dia mahakasika ny reto filoham-pirenena any Rajoelina reto fizoviana amintsika manko ry zareo reto araky ny hitantsika manko ary fantatritsika fa hoe aiza manko zao ny mahapara eo indray ry zareo nanangana atao hoe Irmar afaka kelikely eo nanandraga Epar ny antoko team anisany mbola matanjaka raha mbola eto Madagasikara izay antoko izay tsy mbola niresy raha ohatra hoe eto Antananarivo na amin'ny faritra manko izay mbola mety ataontsika hoe miaraka amin'ny any Rajoelina ty noho ny voa mbola tsy tonga saina ataontsika hoe mbola tondrona angamba fitenena azy ialana tsiny satria ny côtier dia manaraka andrenirano ohatran'izany tsy côtier rehetrarehetra teneniko eto fa ny côté sasatsasany izay mandeha manohana ity fitondram-panjakana ty fa ny vahoaka efa tonga saina maro ny vahoaka efa tonga saina ka izany ny vaovao misy eto an-tany firenentsika izay ny antoko tena marina manko ny antoko ny TGV any Rajoelina ty de TGV tsy miteny zany TGV zany eo anatrehan'ny team ary tsy tapopoka zareo ny afetse na stratégie an zareo amin'izao foty fetsifetsy manko ity filoham-pirenena any Rajoelina ty zany mahatonga anazy manangana Mapara Irpara Irmara Upara ohatran'izany ny stratégie fa raha TGV zany tsy miteny eo anatrehan'ny team koa tsy te hivalapatra eto tsika satria hanaraka ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona izay antoko team faharoa amby roapolo taona antoko team izay no zava-misy tena marina eto Madagasikara mahakasika ny ity firenena malalantsika ity koa mazotoa mijery ary azadino hatrany ny miabonena manao zay manao commentaire afatsika mahatsaratsara zavatra izay makasitraka makatelo na tompolahy sy tompoko vavy Sotra président ny fisaorana voalohany dia tompandriamanitra aloha lehibe ny voninahiny ary fantatritsika fa nytotanitsika hatramin'izao miaraba manokana ihany koa ny filoha ny tiako Madagasikara sady filoha-mpanorona ny tiako Madagasikara izay ombabadiamanjanaka amin'ity andro anio ity arabaina ny antoko sy mpikatroka rehetra ianareo barao politika ny solombavam-bahoaka rehetra isika rehetra mpikambana any anatin'ny distim comtim sy mifoky tim rehetra arabaina daholo tsika tsisy akanavaka ianareo rehetra ihany koa zay olo manakaja rehetra zay nasaina etona arabaina daholo
ny zavatra voalazan'ny namana teo a dia tsy misy madina ho teteliny fa marina daholo kanefa ho fanamafisana fotsiny hoe ny antoko tiako Madagasikara dia antoko tena velona ary matanjaka ny porofon'izany nandritra ny fotoana rehetra na tsy teo amin'ny fitondrana renao dia nandray anjara foana isika tamin'ny fotoana fividianana rehetrarehetra ary nanana olom-boavidy foantsika mandrakitiny androany isaorana sika rehetra zany isaorana satria ny fividianana ataontsika farany teo araky ny fantatritsika dia farak'izay ratsy farak'izay fibe alatra farak'izay mafy indrindra gidragidra be ozy izy ny rarinay vy teo fa matota avavoaka tao zany dia anisany ataontsika hoe mafy koa tsika matota avavoaka tao anatin'izay nisy ny antsojay marobe nisy ny alatra marobe kanefa tsy makivy atsika zany satria raha nien'ny toroteny teo tsika dia hoe ny finoan'le razazavavy nasitra anazy fa ny finoatsika kosa nitondrantsika fandresena tao anatin'ny tiako Madagasikara na dia natao ny fomba rehetra namitehana ny filompanorina filoravalomanana mianakavy na natao zay fomba rehetra naminona ny tiako Madagasikara vao maikitsika manjelatra ary profo ia profo ny fahazahoantsika solombavam-bahoaka 12 menada zay fa 12 no narotsaky ny firaisankina 12 menada natolotry ny toko tiako Madagasikara daholo isaorana tsika rehetra ny zavatra rehetra zany zavatra zany ny lalana ny diavina tsy moramora nanomboka tamin'ny 9 sy 10 tsika tena nandihy lavitra nandihy lalana sarotra dia sarotra 420 tsika irindreo tsika rehetra mbola velonaina ary tena mbola mijoro ka izahay eto président satria nomen'Andriamanitra tombony olany isolo tena ny vahoaka isolo vava ny vahoaka malagasy dia eto izahay manangana ny tananay izahay enina menada vonina ijoro vonina iaro vonina niady ho an'ny atiako Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy ary isika menada avy sa ijoro ao anivony antemera-pirenena tena ho solombavam-bahoaka tokoa jero tsara manangana tanandreto tsy manao velorano tsy velorano io président fa finianana fianianana ho anay solombavam-bahoaka tsy andraraka ilombe-andoha fa vonina ny anao ny zavatra tokony ho atao ijora mahasolombavam-bahoaka ho any antoko ho any firenena ho any vahoaka malagasy tsy hamadika ny zavatra natao dia maniry soa isika ho an'ny antoko ho tratry ny taona maro be indray tsy ny heri-taona fotsiny hoe 5 sorarivo fa taona maro be ny rariana dia samy ela velona ary samy tahin'Andriamanitra daholo sotra tompoko sotra président ame fitenenana ombako manana ny fisoaran'Andriamanitra nentin'ny namana teo aloha moramora ianao zoko be rastany ianao mikarakara sakafo izy fa tsy hoe miala anay satria solombavam-bahoaka no miteny a dia zay président no anomboako ny kabaroko a statistika tsotsotra ny solombavam-bahoaka atsika tamin'ny mandat teo aloha 9 tamin'ity mandat vaovao ty a 9 fa misy zavatra tsy mampitovy anazy tamin'ny mandat teo aloha président faritany anankiroa ihany nisy atsika Tomasina sy faritany Antananarivo fa amin'ity ndray makatia dia ny tombo faritany telo tsika ny ampy faritany Toliara noho ny falaniny député Lova isorana mikatroka tiako Madagasikara zany fa zao ny zavatra nataony député Anitra Razafy Manatsoa teo a dia tsara zavatra ny antony tamin'ile taloha zay tsy nampananganana tanina dia nisy nisotro CVO ka amin'ity zay fa nanangan-tana tsisy misotro CVO tsiny monsieur le président
miaraka amin'ity mamety zala fa le raha iny tsy clé iny a fa misy olona ray fotsy tsy velako makaty amintsika président aloha mba anjarako miregleny iny efa hainareo iny anareo mahay a iny asiako gridakidava tsy mahazo makaty monsieur le président makasitraka amin'ny fampatokisana ny namana rehetra mpiara-mitolona ho anay olom-boafidy a dia ny andry ohatra na manokana moa zany dia tena nandeha nitsa hoe tsy latsaka tsonodela makady za dia nangina fanozy zao a misy président ny atokonay mila manaraka toromarika zahay ka raha tsy io no miteny a za mangina fa rehefa niteny anao président za candidat dia ozy izy ianao tamin'izay nareoreo a tsy manana zo tsy olany nanao mafy ny tao aminay tao fa ozy a tenin'ny président nay tsy manana zo tsy olany ony ataoko zay mahalany ana pelany noho izany aho atsika rehetra mbola hoava fifidiana rehefa miteny ny mpitarika hoe tsy manana zo tsy olany nareo samby manao mafy a ataovy zay mahalany anareo fa efa nteneniko anao ty président fa teneniko ampabe maso eto indroa zany latsaka tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara teo foana anao tonga tany aminay anao nientiko nandeha tongotra anao nandeha ka rehefa tonga fotoana président tonga ty aminao koa za efa hainao le tiako tenenina ataoko mazavazava kokoa le izy dia ozy aho hoe teo aloha ny mpitarika ny atokotiko Madagasikara ny président tsy lany ny secrétaire général tsy lany fa zao ny secrétaire général efa lany présidence izy manatena anao re olona reo président fa anao mila atao lany ka sara tokola sara toko président dia raha araky ny voalahatra anatin'ny fandarana dia maramparana ny faraisam-pitenenantsika araky ny voalazako teo hoe tsy ny olon'olony reny ny atokotiko Madagasikara fa nanany fianakaviam-be politikany dia efa niaraka ny tolona tao anatin'ny fanoherana tao anatin'ny RMDM iangaviana mpanajana ianao pasteur Edouard isolo tena ny RMDM hitondra anjara fitenenana eto fiarabana ho atsika rehetra indrindra fa ianareo tompony lanonana tratrany 20 taona amin'ity androanyity zavatra roa no resahako ny ray mahakasika n'le tompony lanonana ny antokotiko Madagasikara ny ray afatra avy amin'ny tany nampitondrainahy ny voalohany malaza eto Madagasikara ndray ty resaka mahagaga ity zao misy zao menaka mahagaga zao lasa mahagaga daholo ny zavatra rehetra zany zao ka ho any antokotiko Madagasikara zany de tena mahagaga tokoa satria raha teo amin'ny fitantanana ny firenena ny antokotiko Madagasikara de nalemy satria voaongana fa rehefa niala teo amin'ny fitantanana ny firenena de matanjaka be mahagaga zany miandry anareo amin'izay ny firenena zao amin'izao tanjaka sy hery ananany antokotiko Madagasikara zao miandry anareo ny firenena matoky anareo Madagasikara fa lehibe loatra ny fitiavanareo an'izany Madagasikara zany fa hoy aho mba iombona atsika rehetrarehetra lay timy mba tsy anareo ihany tompony fa mba iombona atsika rehetrarehetra maninona re mba hampiko kely raha sitrakareo ty hevitro ty maninona raha ataotsika tolona iombona ny malagasy satria mba ao koa zahay amin'izay fa tiny ihany io a
tafiditra zahay am'izay a fa izay tsy mandeha makany amin'ny interera fa le tiako Madagasikara ihany mandeha makany amin'ny interera dia ny bureau politika no mitondra azy fa rehefa tolona iombonan'ny malagasy dia antsika rehetra zay tolona iombonan'ny malagasy zay zaho matoky fa ho eketsika zany faharoa afatra avy amin'ny tany mieritreritra ianao hoe inony zany afatra zany ary tany aiza no ny teny fa ty afatra avy amin'ity tany lehibe hitsahantsika ity mihitsy no nampitondra afatra zao no afatra ho an'ny olom-pirenena rehetra ho an'ny malagasy tsy vaky volo ho an'ny ray aman-dreny na ray aman-dreny ara-panahy na ray aman-dreny ara-piarahamonina na ray aman-dreny ara-politika na tanora na zanaka na zoky na zandry nareo vato na sondry sy ny tany na mpanao gazety na mpitandro ny filamina na iza afatra ho atsika ity eto Madagasikara avy amin'ny tany lehibe de Madagasikara tokana ny tany ny teny ny afatra de zao teneniko ambarako horetany horen-danitra fa milanao Madagasikara na nanaiky fifidianana ianao na tsy nanaiky fifidianana ianao teneniko androany fa milanao Madagasikara na lany tamin'ny fifidianana ianao na tsy lany tamin'ny fifidianana ianao lazaiko anao milanao Madagasikara ho anara-pitandro filaminana rehetra zay misy eto amin'ity tany ity milanao Madagasikara ianareo mpanao politika namana tapaka mijoroa fa milatsika Madagasikara ianareo mpitondra fivavahana ray aman-dreny ara-drazana teneniko androany fa milanao Madagasikara singaniko manokana eto ianao Andriamatoa Filoha milanao Madagasikara mba iangavy anao androany teneno ny tenanao hoe mila Madagasikara hoe teneno mihitsy ny tenanao hoe mila Madagasikara hoe raha say ianao dia ina ny itadiavan'ny Madagasikara ianao ino fa naninona izy no mitady anao zao no afany aniny amerina ny asy ny tany hanaja ny soa iombonana sotoavina ary hanavitra azy amin'izao toerana lalina misy azy zao ary raha misy mamaly ny antsony sy mamaly ny fitarainany mamaly ny etaetany ty tany ity zao no afany ho anao sy ho ahy ho izy ny andony lanitra sy ny tsirony tany ane ho aminareo zay manatanteraka ny fanavotana ny Madagasikara saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy enary dia isaorantsika ny solotenany avy eo amin'ny RMDM mandrotobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fianakaviam-be iombonana miaraka amin'nytiako Madagasikara efa nijoro teto ny vovonana firaisakina ny arany antoko 5 dia ny tiako Madagasikara prositeny tsara-taafina APM ary ihany koa ny HVM eto manatrika eto solotenan'izany vovonana zany mangavy anao ampanajana Andriamatoa Filohan'ny HVM mba handray anjara fitenenana eto tompoko Andriamatoa Filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana Filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara
sy ianareo vady aman-janana, tompoko lahy sy tompoko vavy, hoetsaka izay teny efa fanomezana izay, nefa atao hoana moa tsy hisaotra an'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra satria androm-pifaliana androany. Androm-pifaliana no anatrehana ny fankalazana ny 22 taona ny antoko tiako Madagasikara. Koa isaorana la ny andahatra n'izao rehetra izao ahafahantsika miara-miombona eto ao anatin'ny fifankatiavana. Miaraba anareo zahay misaotra amin'ny fanasana. Miaraba anareo tiako Madagasikara fa fitaratra tokoa ianareo. Betsaka amin'ny fitaratra fa misy ny fitaratra mandainga. Fa raha nijery ny tantara, nijery ny sedra amintsika mpanao politika mafy be zany hoe vavy mitondra dia lasa mpanohatra. Fa betsaka ny mialan-darana raha voatratra an'izay satria memanify le ao anaty paosy. Fa raha zay mijery anareo tiako Madagasikara dia ozy aho hoe reto ny tena olona votom-ponoana amin'izany fanavotana Madagasikara zany. Mpanao politika amin'ny resaka an'izany sanatria anatsara na naratsy n'izy asizy fa miteny ny zava-misy, izay teny izay no metiko tena arabaina anareo. Ary zany no mitantana anareo dia satria mazava tsara ny lalana diavinareo izay nisoritan'ny filompanorona dia ny président Ravalomanana. Koa dia miaraba anareo tompoko, miaraba anareo ary ny Andriamanitra ny hitsilo ny lalanareo lalandava mba ahafahantsika miaraka eto amin'ity firenena ity, ahafahantsika manavitra an'izao tanindrazantsika izao satria tsy mendrika an'izao firenentsika. Ny faharoa dia amin'ny alalan'ireo ao anatin'ny firaisan-kina no hanomezanareo fitenenana. Misaotra betsaka tompoko. Eto izahay mialatsiny satria tsy tonga eto izy mitelo amin'ny rahalahy fa ny tenako ny solotena azy. Kanefa mpanetretena ihany koa ny lazaiko fa mba afaka miteny ihany koa amin'ny lohan'ireo mpanao politika maro amin'izao fotoana izao izay miandrandra ny toy izao. Dia hoy aho hoe ie, sarotra misy atsika, mirahiny isika. Faindrena malagasy ny fitenenana hoe eny e, mety afaka miazakazaka aingana be ianao rehefa andeha rereny, rehefa mahatsapa ny tanjaka ao samy rery dia hoe inona moa ny andrasako an'ry osaosy ry. Kanefa ilainao ny namanao, ilainao izy mba hanoranao fa mety ho diso ianao, ilainao izy anarinanao raha sendra solafaka ianao satria tsy misy ny tanteraka. Zany mahatonga antsika mirahina, zany mahatonga antsika mifanaiky satria iza ny andrasan'ity nositsika ity. Mila olona vonona, mila olona vanina ty nosina asantsika ity. Koa makasitraka makatelona ny anareo tiako Madagasikara izahay satria hoy ato eo fitaratra tokoa ianareo, fitaratra ianareo ary zay firaisan-kinantsika zay dia hoentin'ny olona mpiray tanindrazana amintsika mahafantatra mahalala fa ny tao-trano tsy efa nirery. Mitambatra tsika amin'izay afaka hitambarantsika dia ny fitiavantsika ny tanindrazantsika. Zany tsy milaza hoe ho antokotokana akory Madagasikara, zany tsy milaza hoe hiaraka amin'ity rehetrarehetra ity isika, fa zao kosa isika anatin'ny firaisan-kina dia efa nametraka ao anatin'ireo fepetra izay niraisantsika fa hiaraka isika hanavitra n'ity Madagasikara ity, ka hiatrika miaraka amin'izay sehatra samihafa eo tao anatin'ny fandresena isika satria nahaso olom-boafidy isika. Miaraba anareo, mamerina miaraba anareo. Misy ihany koa ireo izay nilatsaka nefa tsy lany, mahereza mazava tsara ny teny teo. Ay le mino fotsiny ny teny hoe mino dia mipetraha ao, fa mino
fa masahia ndao tsika hitsangana na mandresy ianao na resy ianao androany tsy misy resy sy mandresy eto fa isika rehetrarehetra miara-mandresy eto amin'ity firenena ity koa dia makahery nrehetrarehetra satria ho avy azakazakao sahady ireo sehatra maro samy hafa zay hitakina ny firaisankina atsika ary maninona moa ndre mato président na hitakitsika an'le firaisambe satria takiny ny vaninandro zany andao sokafana le varavara amin'ny firaisankina aza matahotra tsika satria mafy be ny olona eo amin'loatsika mivantravatra ny olona miady amintsika manana ny tanjaky ny vola manana ny tanjaky ny fahefana ny olona miady amintsika ara-politika kanefa ho avelo an'izy ty firenentsika ity izy no anome ny ohatra ao anatin'izany firaisambe zany ndao sika iray eran'ity nosy ity mba ahafahantsika manavitra ny firenentsika satria amiko dia zany ny zava-dehibe mino ao firaisantsika zany ny fankalazana ny vanim-potoana toy izao dia mbola ampisehoana fa tsy mahazo manjaka eto amin'ny firenentsika ny tsirariny ny tsy fahamarinana zany ny ilana antsika mijoro zany ny ilana filoham-pirenena toy izao zany ny ilana antsika rehetrarehetra satria ny biby tsisy lohany tsy mandeha ozy izy la mahay mikabary na manevany atsirabe de iny moa dia raha zakabary aorian'iny fotsiny fa tsy hitatsony fa dia zay ny matofoloha tsy filavateny a fa dia manantena an'le firaisambe ary minsy manantena fa anisan'ny hitarika an'izany ianao a satria efa miporofonao fa afaka mitarika an'izany ianao afaka mampitambatra an'izany ianao a koa dia andao isika fa vonona izahay vonona ny ao amin'ny firaisankina vonona ny ao amin'ny antokasovema iara-dia amintsika anavitra n'ity firenena ity sona tompoko lavy sa tompoko vavy dia mirosady tsika amin'ny faraisam-pitenenana Andriamatofoloha menanao amponahitra ny fitenenana Andriamatofoloha maheno tsara daholo nareo maheno ny rerina be dia be reo reo mitsangana reo natsaka ny tany raha maheno tsara zay maheno nareo ary ino tsara ny kabary afatra ary indrindrindrindra toromarika omeko anareo voalohany aloha misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fanomeny andro tsara andro mafana satria adevitra be eo ny andro ike président ka magnatsika be mino fotsiny any moa mino fotsiny any ary marina daholo le teny teo hoe tamin'ny alarobia vo nanapa-kevitra hoe andao ary voankalazantsika miezina tsara miaraka amindreo mpiara-mitolona amintsika ireo a reo namantsika antoko politika hafa ny fankalazana amin'ny faharoa amby roapolo taona ny sininy tiako Madagasikara izay tao ihany ny ady hevitra tao ny fisalasalana zao ihany resahako amin'ireo rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy fisalasalana tsy ao anatiny ny fitariana ny tianytoko ty hatramin'izay rehefa tena tapa-kevitra tsika fa natao isinona ny firaisambe raiky tsika aminao firaisambe novaitsika fotsiny hoe firaisankina dia ataotsika firaisambe ino moa problème atsika amin'izany miritsika aminao hoe ataovy le hirany fanevan'ny tim ataotsika hoe le hira faneva aveotsika asivan'le firaisankina indray ainareo tsara koa noho izany zany hoe ianareo isika rehefa miaraka mifanaiky dia fanaiky fa tsisy mangidy ohatrany ny sakay a rehefa tenerana lany dia hoy aminareo hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mifanambinany ny fitahiny dia naomeny fotoana miaraka etsika amin'ity andro tsara ity ary dia miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity miarahaba sy misaotra manokana anareo vahiny zay nasainay dia tonga ianareo eny tsy tonga ny sasany fa nisy ny soloteny ary indrindrindrindra ianareo avy lavitra ny teny teo zao soloteny avy any Tomasina lavitra zany a misy koa avy any Paris io tonga taty iry zareo misaotra betsaka eny aneka dia ahitan'izany hoe tena fiarahana miaraka toy izao zany ianareo a afaka hita mitara am'izay olona hitanareo any ny antoko tim
roa amby roapolo taona zao amin'ity taona 4 sy 20 ity tamin'ny alarobia 3 jolay zay nitsanganana fa efa nisy talohan'izay araka nytantarain'le nanorona niaraka tamiko taloha hoe nisy ny tiako arivo tamin'za be ny tanàny zany ozy ataoko tiako arivo tamin'izay mbola iarivo fotsiny zany fity tena tiako am'izay Madagasikara ray manontolo azonareo zany midiky zany fa tena zava-dehibe ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra faly aho ary tena faly mahita ny fahatokavanareo maro manatrika ity fankalazana amin'ny 4 taona ny tiako Madagasikara ity midiky zao fa atoko politika velona atoko politika matanjaka ary atoko politika miasa ny atoko politika tiako Madagasikara tsy mihemitra mihitsy isika ninona fisedrana na inona fanakatsakana na tsy nemitra tsika hitanareo tsara tamin'le tantara teo rehefa mitarika tsy maintsy mampiseho amin'ny olona tarihana fa olona sa olona vonina ary indrindrindrindra olona totena na hoe crédible ny olona tarihana ka dia fisaorana sy fakasitranana meko anareo satria dia tena natoko tokoa ianareo tena nino ianareo ary toroteny teo dia milazay azy matavatra mino fotsiny ihany efa nankitsika tamin'Andriamanitra ity antokontsika ity anasoa ny mpiarabelona zay no mahatonga aho hoe raha te hiaraka amiko ianareo azy adiny mihitsy ihany manasoa ny manodidina anareo zay no natonga antsika tamin'ny voalohany laza hoe anatsara ny ara-tsosialy dia ny fanabiazana ny fampianarana indrindrindrindra midiky zao fa natoko mahatanjaka ho isy aminareo natoko velona nandritra ny 20 taona zay dia tsy nitsahatra nandray anjara tamin'ny raharam-pirenena isika teto anivony tiako Madagasikara tsy nitsahatra mihitsika hatramin'izay na mafy na mora ary tao anatin'izany nisy fotoana zay efa nitantanantsika ny firenena mitantana ny firenentsika naseho atsika horetanina horen-danitra fa haitsika io vitatsika io satria malala amin'ny malagasy loatra sika nisy ihany koa ny fotoana izay nandraisana anjara tamin'ny fiaraha-mitantana nisy fotoana nisy ny fiaraha-mitantana nisy fotoana hoe doara alohan-dramana zany miara-mitantana amin'ny reto zany mba malala ny fanao reto na tsy malala aloha miala dia zay natonga antsika hoe nisy fotoana tena nijoroantsika ho mpanohatra amin'izay ary tsy mitovy hevitra aminay ianareo satria ny hevitrareo tsy mitovy anome anao izay anasoa ny mpiarabelona tsy mitovy mihitsy hoe anabiazana ny zanaka malagasy tsy mitovy mihitsy hoe amokarana vokatra avy any amin'ny tantsaha noho izany manomboka zao zay dia hitsangana ho mpanohatra ny tantara sy ireo antotanisy mipetraka dia pirofo fa tao anatin'ny 20 taona zay dia ny fotoana nitondrantsika ny rahantsika no tena nisongadina ny ara-toekarena ny ara-tsosialy satria zava-dehibe loatra hoe aminareo ny fanabiazana sy ny ara-tsosialy avy aloany aloha zay voalefanareo misaotra ndany lohanareo mandeha manjary tsy concentré zay tsy ara-tsakafo nanaovantsika zavatra za manelingely aloha fa mipetraka dia mipetraka ka atao io fa sonareo gaga nareo tsy mahita manjary veloma hoy aminareo hoe nisy ny fotoana tena nijoroantsika ho mpanohatra ny tantara sy ireo antota nisa nipetraka dia pirofo fa tao anatin'ny 20 taona zay dia nandritra ny fotoana nitondrantsika an'ity firenena malalatsika ty no tsara indrindra ny fandrosoana amin'ny lafi ny toekarena sy amin'ny lafi ny ara-tsosialy eto Madagasikara midika zany fa malala ny zava-misy eny toerana hoe inona ny tokony hampandrosonagnana an'ity Madagasikara ty tena tsy miambo aminareo milaza azy zay nanaovantsika n'ireny vitrine reny zay nanaovantsika n'ireny fifaninanana famikaram-bary reny zay nanaovantsika hoe aiza ny toerana tokony ataontsika mamokatra aingana mba hahafahan'ny olona mihinan-kanina
tena porofo zay nahitako hevitra anakiraiky io no namezana nyreny akanjo na tablier any ankizy ireny ny kits scolaire ny cantine satria nahitako izy a tany Vatomandry niaraka tamin'ny président banque mondiale dia manino izy ireo ankizy ireo mitsoka izy satria izy tsy miakanjo satria izy oa tsy manana akanjo dia tsy mitovy dia alohany miafina dia ahoana izy ireo ankizy ireo ny zavatra iriko raha ohatra mety ianao amenao vola 30 millions de dollars hividanako andreo amin'ny herinandro dia mianatra daholo tianareo zany afaka amin'resaka amin'ny olona manana maizy azy ka raha manontany ihany areo taiza nahitana an'le hevitra tany Vatomandry nahitana an'izay ary taiza nahitana an'ireny tokony hianatra daholo ny ankizy tany Morondava niaraka mipetraka tamin'ireo ankizy ireo tany Morondava dia hoe zao misy ankizy mipetraka amin'ny tany misy mipetraka amin'ny W zay nanaovantsika an'le hoe éducation pour tous mianatra daholo ny zanaky mipiasa mianatra daholo ny zanaky malagasy rehetra 2,7 ny zanaka malagasy mianatra daholo 2,7 ary firytsika zao marary mihitsy ny fo mahita hoe miala ny ankizy dia lasa miandrompy 5 taona izy no miala amin'ny faritra tsy nanany satria te tany dia nanontany ajanony io tomobile io mijanona fa mininona ny tsy mianatra izy ty manao contrat amin'izay tomponomby eo amin'ny 5 taona eo mandritra ny 3 taona dia iny ombiny foana narasany mafy zany tantaraiky aminareo zany satria niainako ary raha nanampy an'ireo candidatsika teo reo teo ihany ny fahatongavako tany amin'le toerana fa ny fahitako an'ilay zava-misy 705 5400 kilometra ny vitako tamin'iny lalana iny tamin'ny teo dia ny fahitana fa tena potika tanteraka ny lalana potika tsy mbo hoe ravana hoe siba fa tena potika tsisy azo atao ntsony na tsiaro taminy nataoko tamin'ny 2002 hoe raha tia mpamorosa Madagasikara tsika dia ahafahandre olondreo mihetsika aingana ny tena ilaitsika dia amboary arany lalana amboarytsika ny lalana na vita ny lalana teto tamin'arivo nakany Adigo tsika teto tamin'arivo nakany Toliara teto tamin'arivo nakany Farafangana mbola mihoatra ary teto tamin'arivo nakany faritra Manoro ty teny aminareo hoe zay le fahafantarana zavatra misy fa io tsy vitany hoe manambola dia manao zavatra dia nday tokatokana zay zavatra tsy mbola natokana lalana zany anaray ara asa hoe sambava sy antala inona mahatonga amin'ny teny aminareo an'izany tsy fantatra na tena tsy ao an-tsainy zareo mihitsy ny hoe ampandrosa Madagasikara tsy fantatra na tena tsy manana finiavana intsony izy ireo fa hoe ataovy mahantra malagasy ireo dia amin'izay tsy afaka manohitra fa tena mafy firy taona zay nanaovana niny lalana sambava antala iny mandrak'zao ny lalana tsy niovo fity vo atao tsy tokany tamazangakory anao dia simba indray ny ty voananomboana dia simba indray ty anamboatra lalana numéro 7 route nationale numéro 7 ny numéro 4 numéro 13 rehefa tsy vita io dia laoko miala inona kory loza mba manana feo amin'ny feritreretana ihany very mamitaka amin'ny vahoaka reny mba manana taranaka ihany very n'olony reny mba atsapa hoe zao famitahako andreto vahoaka marobe reto ka hoe aminareo hoe zava-dehibe loatra no ahafahantsika manatanteraka asa zay tena miatraika mivantana amin'ny vahoaka tena faly any tena mahita anreto député reto manangatanany tsy nitana mitsangana no nafinaritra fa le finiainy hoe tena anao zay anaso ny vahoaka tsisy lalana zay tsy vitatsika anaso ny vahoaka zavatra telo ny tena maika zany hoe zay mahalala ny lara-pahamehana maika tena maika anao arovy amin'ny ainy aloha izy satria lahatokana ny ainy satria amintsika miresaka zao raha niresaka tamin'ny ray amin'ireo député reo omaly dia zany hoe fanaovana kidina mpininy zany hoe famonona olony zany tena ohatra sanatria ohatra mamono akoho to izy arovy izy aloha dia apizo izy joro rehefa vita ny fiarovana any ainy ataovy zay mba mahanana azy sakafo efa manana sakafo hoaniny izy efa mba misy zavatra tena iny hoan'ny taranany reo zanak'ireo nareo mijery areo mba manahoana ny etaetapony manahoana ny faniriny
zay inona tonga taloha ny eritreritra hoe vitako ny fambolenany tantsaha fanampianany tantsaha tamin'izay natao daholy a fambolenany ny ala inona reo mba hitanreto tanora reto zay nandefa 5 am'zato ny tanora 20 taona hatramin'ny 2 taona nalefa tany États-Unis nianatra mba olid izao izy miasa am'izay sany any tsy mampanina na iza fa mba manana noaviny izy zao mbola misy andeha ndray faly mihitsy a mahita an'izy ireny mandeha satria mba manana noaviny izy ireny hoy aminareo hoe isika am'izao fotoana zao a tsy maintsy mijoro tsy maintsy sary tsy maintsy vonina de ambarako etona ara fa iny fifidianana sy lombavabaoka iny zay nataotsika farany teo fifidianana isa tena maloto indrindra iny ary feno osoka nataon'ireo mpitondra loza ahoana mahatonga amiteny aminareo am'izany satria nisy candidat-panjakana aloha atao endry tsara miteny candidat-panjakana nisy tateo aloha de nilaza mihitsy hoe nyresaka atsasakadiny alohan'ny voany didy dikan'izany zany tsisy mihitsy ny fisarahana ara-pitondrana eto hoe tia ny mpanao lalàna tia ny exécutif ary reto ny mpitsara loha zany izy zany fa zay tia ny ataona atao tena didy fitsarana ve navoaka amin'ny fitsarana dia afaka miteny izy hoe hovainy io marina zany manamafy an'izany a misy amin'ireo lay candidat indépendant avy any maheva tanàna ny antsao izy président tao amin'ny tia mataloha izy ka maninona ho ainao tsy mba nietsika nlo tsy mba misy mpanona intsony azy zao za ngeka nandresy mihoatra amin'ny arivo ny isan'ny vatoko e de zao nataony nisy candidat anakiraiky io any iosy de nilaza izy de nisy candidat anakiraiky io any Antsy tia teny aminareo zany zay tiany atao zay ny nataon'lay candidat-panjakana nilaza hoe ataovy zazaonareo majorité absolue de niterena fotsiny a ny asesena no zay nataony tao de raha ohatra ka 20 ny isan'ny candidat ny teo aloha lazay ntsiny lasa 4 de majorité izy loza ho azy zany mba alay fisarantsaina ane zany zavatra mitranga eto amin'ity firenentsika ity zany e enitsika ary fantatritsika tsara fa nididy mpanjakana avoaka ny SSC zany a de fantatry lay mpitondro milohan'ny fotoana ireo zava-nisy ireo dia midika fa tsy ny tsara araka ny fahamarinana sy ny safidy bahoaka ny SSC fa nandray baiko avy any amin'ny mpitondro zay ny javatra misy mikasika ny ara-toekarena sy ny ara-sosialy eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy dia latsaka akaterena ny firenena malagasy satria mahantra ary mia mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny mia mahantra izy satria mividim-piainana tsy zaka ntsony mi mahantra izy satria tsy misy ny asa omeny ny zanany nomeny ny vadiny mitombo ny fangalarana mitombo a ny famonoana olona ary mitombo a ny osoko na ny corruption zay ataondreo miaratsy ny fanabiazana sy ny fampianarana ary miaratsy toy zany koa ny fiainany malagasy tsisy tsony a zay mandala zany sotovana mamalagasy azy zany miapotika ireo fotodrafitrasa tena ilain'ny vahoaka maro anisa any amin'ny tantsaha tena potika zany nylazana anareo potika zany tena lalana tsy fanao ainao tsy lalana intsony zany lalana nalena izany fa soaly le tomobile nentinay fa afaky tena tsisy matsiary fotsiny zao zavatra misy koa raha fitina dia maizina tanteraka ny hoavin'ny vahoaka malagasy ka le tenyny pasteur tao laza hoe mila Madagasikara eny ranga mila atsika Madagasikara fa aoka tena mila tena saizoro ohatrandre natao reny mandeha lolarare fa mitariky raha misy fahasambe voniny zay miteny fotsiny amin'reto olona tariako reto timreto hoe ndaotsika amin'ny fahasambe mandeha reo fa atao masaka tsara aloha ny anareo fa matetika koa le ao anatinareo nyreny no matamoaka zay zany mba tena dedavina satria zay tena discipliné be mihitsy
ary nanay rehefa zao dia zao natao zava-dehibe zany tsy maintsy mijoratra amin'ny farantsika ry tiako Madagasikara ary tsy maintsy nijoro a miaraka n'izay mpanohitra mitovy hevitra amintsika eto tsy azo ekena ntsony ny famitena ny firenena toy izao ka tsy maintsy mijoro isika mandray ny andraikitra sy ny fepetra rehetra amerenana indray ty firenenantsika ity aiza manary toky ianareo fa vitatsika indray manarina ty fa za mataritra nareo mben'andriamanitra tonga vitatsika eo noho izany a dia mijoro amin'ny toko-mpanohitra foana isika atao amintsika Madagasikara ary hosay ilaza ireo izay fandikan-dalàna sy famitenana ny firenena amin'izao fotoan'izao teny tsotra fotsiny mako anareo dia mieritreritra nareo firenena 7 ao anatin'ny vondrona Union Européenne no miala sy manapaka ny fanomezana antsika vola tamin'izany tondra teo dia ny 7.20 isan-jato ny vola miasa eto avy any velany avokoa banque mondiale vola trosaina ny FMI vola trosaina fa ny Union Européenne volomena fotsiny inona ianareo fa nareo tamina sahirana zay nafoy antsika zany le famezana dia miseho antsika hoe mbola havita tena dia niona tamin'le ramatoa fa ina hoe nandroananao tena niaraka taminy zao zao mbola miantso andray zao ozy izy nylaza hoe télécastration ty na le famsirany tya mba tsy mety io satria tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tsy mety io faharoa izy izy nataonareo azy daholo no vola anamboarana lalana no mipotika ohatran'izao ny lalana zay ihany tsisy mihoatran'izay ndany anao mandeha asa izy tonga eto izao andeha izy amin'ny talata mbola miaraka amindreo foana fampiresaka amindreo a nahatrany a Bruxelles ary dia milaza hoe aloha anao président isy olo tenanay efa any ahaha andrasa aloha raha hoe jerevana zany fity amin'ny atsony le niteny teo hoe sarotra be miaraka amin'reto sady be mareniny reto no jamba tsy malala tsony zany tokony atao dia tsy fantany ve zao fahoriana mahazo eto zao atsona zao na atsonao daholo ary ny karazan'olona rehetra hoe maia na israelianiny ty na palestinianiny ty na Hezbollah ty ninina ka tsy misy fiaraha-miasa miara-mentana miaraka amin'ny vahoaka tsy handeha mihitsy io teo izy nilaza hoe aka olona manam-pahaizantsika dia vitatreo ny resaka problème na jirama zao izy milaza fa hoe tsy maintsy atao tournant ny isan'ny coupure milaza n'izany tsika satria mpanohatra tsy maintsy malala ny zava-misy hoy aho hoe tsy maintsy ataotsika ato ampanohatra zay tena ahafahantsika manohatra rehetra zao zao a reto député nininy teto mba tena hiady reo amin'ny fara fa tsy anao iesy manana fotsiny na hoe anaiky fotsiny tena hiady reo ilaza ny zavatra rehetra misy eo ary ho fantatray satria fantatra reo tsara fa hoe atao a député vanina sy mendrika izy ireo dia nahita hevitra anankiray zay satria nyresaka tamin'ndrareo tany Angleterre vita ny fifidianany voatendry ny premier ministre maly ohatran'izany kio a nendrareo any Frantsa sy nany Eropa rehetra ny vitany azy miara miainga daholo tsika aminovina inona moa manatonga anareo afaty amin'ny anay ity ny anareo izy a tokony ajoro misy olona manara-maso manapaizana manara-maso amin'ny lalàna misy olona manara-maso a amin'ny fanatanterahana ny asa atsanganareo zay zany karazana cabinet anankiray miaraka aminao hoe reto ny tolo-dalàna opetraka tsika any reto mba somy vahoaka dia am'izay mangarahary io ho hitanareo tsara zay natao hoe tsy maintsy anangana n'lay sado cabinet ho anareo izahay dia rehefa mandeha nareo tsy mandeha rery fa vao tonga eny nareo dia tia ny tolo-dalàna aseho aminareo zao fahaizanay azy tonga manomboka amin'ny latsinainy zao a dia iresaky tsika ary rehefa miresaky tsika domenay nareo l izy tsy hanery anareo zay fa anazava azy aminareo satria nareo mandeha reryrery dia mandeha tsiraray fa am'ty ataotsika tsy fafiry ny zavatra ataotsika io fa aitsika manao an'io noho izany a atao mafy nytehaka anareo am'izay fa zava-dehibe zay fanovana lehibe ho ataon'ny mpanohatra ao amin'ny assemblée nationale zay fanovana ataonay zay efa mandingy zay hoe aonana natanterahana azy amezana azy tsara hoe reo député atsika ireo fa tonga eny mba mitovy ny tenitenenina mba misy ny tolo-dalàna sehony ary mba mirahina tsara izy ireo
fa izy ireo mantsy a samy manana ny eritreriny satria tsy nahazo an'izay formation zay na tsy mahazo an'izay ekipa zay fa manomboka zao reo a dia anana an'izany mba ho député a ho solom-bavam-bahoaka mendrika tsy menatra amin'ny resaka ny sasany a ary mba hitovy ny fomba fiteniny a député vanina efa nanangatana teto pastera raha fa nametsodrana taovy tsara ry député a dia za koa mametsodrana anareo tafita somatsara ny zatra ataonareo ka noho izany a ho fanomizana ny tolonary sy ho fanamafisana ny fanorenana zao fitondrana zao fanoerana izao fitondrana zao a dia ambaraka etona fandray anjara amin'izay fifidianana bentanana manaraka tsika zay tolomarika amireo noho izany a dia mila mivonona daholo sika rehetra amin'izay olona hitanareo ihany keo fa mitovy fomba fijery aminareo ianareo solom-bavam-boako reto zany a dia malala tsara hoe reto olona manana fitiavana finiavana fasahina dia mbo miara midinika sika reo olona any amin'ny toerana koa mahafantatra tsara fa tsy tonga dia vonjevonjena fotsiny dia izy olona makaty amiko aty ny lany ignaneka tsisy zany sarotra sy mavesatra ny adidy miandry anareo miandry atsika ato amin'ny fanoerana noho izany a fiatrena ho ia zao fahasairanana mahazo mivoaka zao no ataotsika noho izany mila discipline be zao tsika tsy anampitampy ary tsy anila ikilaka fa zay maharaka tsara ny tanjona kendretsika hoe zao ny tanjonay ka rehefa tsy mitovy amintsika izy a tsy maninona loha zay aloha eritreritra fa raha mitovy amintsika izy a araba soa araba tsara anatevina atsika ka dia zao a le antsona ataonareo teo samy niteninareo pastera aty am'izay jerena zay le antsona ataonareo teo zao ny afatra ny tany na afatra ny lanitra tsy fantatrona voniny zay andray zay fa tandreo a ianareo niaraka foantsika tamin'ny remdema fa tandreo ny anareo dia eto koa milaza reto anatreny reto vahoaka reto fa tena noana zay mpanohatra tena vonina tsy mety tsara velatsy ary tsy manampitamby na mampifilafila fa tena vonina tanteraka ary tena sa ilaza marina ny mahazo ny vahoaka hiary ny vahoaka koa dia etam-pamaranana ary dia manolotra fisaorana manokana ho andreo rehetra zay nikarakara ny totona fotsy sy nandro na masaka satria ohatra misaotra teny ihany raha nanatanteraka an'izao fa tena hafa ihany timma rehefa manao zavatra hafa ihany timma rehefa manao zavatra mety isy voaka tsy vita ny fakasitananareo fa ianareo rehetra ny mpampiainga n'ity zavatra ity ny mpanadio ny trano ina koa ny zava-maneno nety tsara daholo dia avamita ny zavatra mbola tsy fantatra sakafo ho avy eo fa mihinakanina daholo ro olonreo raha misy tsy mihinana ao resao raha misy tsy mihinana dia resao fantatra fa fanaonanaona daholo le olona dia zay nanaovantsika azy zay ny fandrarahana ary nareo zay mbola averiko eto tsika efa manao zavatra tsy mifanjanona tsy mampitambitamby tsy mampifilafila fa rehefa hoe atyna atao dia ty atao raha misy olana atso idady ina fotsiny madada raha tsy ambanzany nareo koa eto ampamaranana ry dia makasitraka makatelona anareo rehetra zay tonga nanatika anay ianareo viny jenasaina ianareo avy lavitra ianareo mpikarakara ny toerana toy izao ianareo zay mitondra ny olona zay lavitra tena faly tena faly mihitsy mahitanareo olona ne za tazany tena faly mihitsy mahitanareo koa dia fankasitrahana anareo rehetra ty ataoko ty manomboko zao iaho tena eritreritra zay tena nasoavana anty Madagasikara ty sika ty tanàna Antananarivo ty tsika fa dia matavatra anareo dia mirary atsika rehetra samby hotody any an-trano eren-doza tsy azo sampona ary egnaneka ombantsika mandrakariva Andriamanitra ary aza matavatra mino fotsiny any zay ny arasantsika n'izay lahateny sy ny afatra ny toromarika nomen'Andriamanitra fo zay fety mandalonana moa ny tanterahana androany
dia mba hiangaviana ireo tompona andraikitra mikasika ny fanampahana nyity mofomamy ity mba handroso an'izany mofomamy zany eto aloha dia manam-patonga an'izay dia alefa mara-patonga an'izay koa am'izany dia miangavianao ny pasteur mba hitondram-bavaka indray an'izao lanonana manaraka izao dia mandra-pikarakara an'izay ihany koa le tompona andraikitra mikasika an'ilay mofomamy. dia makasitraka pasteur tsika fa tena manao araka zany natao izy. eny ary tomboka araky ny teny avy amin'ny soatra masina dia ny fikasana ny finiavana omeny atsika dia asan'ny fanahy masina ka nefa izy no mahatanteraka dia soratsika ny filoha zay mametraka zany fikasana tsara rehetra zany ombantsika dia hoe tsika mbavaka izany rehetra zany sady ho famaranana alohan'izay etsika aneo fifaliana no zao tsingeritona faharomboroapolo taona ny tima izao ivavaka isika tompo akany amin'izy moa zahay raha tsy akao aminao le mahana ny fiainana tsy miafiny eo anatrenao tokoa ny zava-misy zavatra iainana ny zavatra ivelomana sy iaina ny vahoaka malagasy zany no anatonanay anao ankehitriny fa eo ny mpanomponao zay efa mitarika sy mbola hitarika sy ny vahoaka maro samihafa araka ny teny nambara fa mila azo Madagasikara raha tsy anao anefa no manatanteraka ka manome ny fahasalamana ny hery ny faharany hitantsaina ny fahavononana ary ny fiarovana fiainava aminao zava-pona ihany zany ko mivavaka aminao zay ry tompo reo rehetra nambara teto dia anao no anafiery ny tsiraray avy ary manokana amin'izany ny anokafanao ny masom-pana mba hiratra ny sainy malagasy rehetra ka afaka tokoa ho voniny ho sa ary ho vanina amin'ny asa atao no mahatoky mba isin'ny fahamarinana fantatra rehefa Andriamanitra marina ianao tsy mahakasitraka ny tsy fahamarinana ka raha ianao no momba anay iza moa no atohatra anary tompo ianao rehefa nampanantena fa omba anay ambara-pahatonga ny fahataperan'izao toy izao ka mahatoky zay ry tompo fa reo rehetra nambara tamin'ity anio ity zay fikasana tsara rehetra mba hahatonga ny firenenay ho firenena manantoerany eo anivony zao toy izao ary ho vahoaka manana fiainana sy fahavelomana amin'ny fahatsarana rehetra dia ianao no homba anay ianao ary no anakinanay ny asa rehetra ary ianao koa no mbola inonay fa hiaro anay amin'ny asany ratsy ka natao inona fikasana ratsy eto amin'ity firenena ity dia mahatoky izay fa mahana ny hery andevonana an'izany ianao dia ho anao ny dera ho anao ny laza fampitoera aminay kosa ny fahasoavanao manambiampy ka amin'ny fotoana rehetra dia ho tsapanay tokoa ary indrindra fa ny filoza mitarika fa manatrika ny fiainany sy mitarika azy ianao ka ho mpanompo tsy mahazo ianatra ny tsiraray avy eo amin'ny andraikitra raisiny eo anivon'ny firenena dia misaotra indrindra tompo amen.